ady amin'ny covid-19 mafy no teo aloha ny olana sedra ny mpiasan'ny fahasalamana. Fikambanana sekoly tsy miankina mitaky ny ampiarana ny protocole pédagogique sy ny protocole sanitaire. Fitondrana rajoelina fialokalofana amin'ny tsy fahombiazana ny fanovana gouvernemanta. Sabotsy fahavalo ny volana Janoary ny taona 2024 tombo kilasy tomboky vavy manolotra ny araba no sady manasa ao sady anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Miainga amin'ny fahasapatenany rehetra no ahafahana miady amin'ny covid-19 sy ny fipariahany hoy ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay ho any androany. Tsy vahaolana intsony hidirana indray anatin'ny fiboana ka tokony samy mandray andraikitra tandrify azy ny rehetra na izany ny fitondram-panjakana na ny olom-pirenena ho hiatran'ny fanazavana. Ando miaratina sy tokra marla. Tafakatra 7.7 ny trangana covid-19 vaovao teto Madagasikara teo anelanelany voalohany hatramin'ny 7 Janoary. 410 ireo namony ainy ary 4.3 amin'ireo no mampiseho tranga misy fahasarotana. Eo anatrehan'izany anefa goragora tanteraka ary tsy voahaja mihitsy ireo fepetra ara-pidiovana sy ara-pahasalamana manoloana ny fianaky ny valanetina covid-19 indrindra ho aneto amin'ny faritra Nalamanga. Toa tsy maharosotra sy mampatahotra ny olona sasany akory aza ny famaroan'ireo olona voa sy lavon'ity valana retina ity. Ny anaty fiara fitateram-bahoaka zarara voahaja ny elanelana tsy lazainy intsony ny antsena sy ny sisa. Miainga avy amin'ny fahasapatenany rehetra no ahafahana miady ka tsy andrasana sasy vao hiaro tena hoy ny olom-pirenena sendranay androany. Tsy vahaolana intsony hidirana amin'ny fibohana ka samy tokony andray ny tandrify azy ny rehetra na izany ny fitondram-panjakana na ny olom-pirenena hoy ny fanazavana. Marina fa mirongatra dia mirongatra le aretana fa tokony mba tsirairay zany miezaka tena mety vita ho fita ambe 10 andro le tsy anaram-pianatra io zany dia veriverina miboka nefa ny olona tena sahirana amin'ny fivelomana sy ny inona zany na resaka arabola zany na resaka sakafo tena tsy arako ny olona tsony zany ngamba be da be no faty. Tokony ho raisin'ny fitondram-panjakana zany dia tokony mba miezaka izy zany hanampy ny vahoaka. Zatao za zao avy nanao vakansa tany Tillera fa manomboka teo Atsirabe zany ny olona tsisy manao masque, tsisy manao an'izany. Izy aloha rehefa tsy mila le olona dia efa tsisy zany. Za aloha mieritreritra fa tsisy fiboahan'izany hoe. Tokony izy tokony fameno zany ny asan'ny fanjakana sy ny asan'ny tsirairay zany. Ny olona koa zany tokony tsy hoterena hoe tokony tsy hoe ny polisy na gendarme na tokony fa tokony le fahasalamana dia mba samy mandray andraikitra manam-pahefana zany tokony handray andraikitra zay tandrify azy ny olona zany tokony handray andraikitra zay tandrify azy dia mbo mety voasoroka na hoe tsy izy na dia hoe tsy 100% vao mety hoe ny ampahany zany izy aloha le foiboana aloha mety ho sarosarotra ihany raha hitako amin'ny situation tsika izao nefa sarotra hiaina amin'ilay aretina nefa ty aretina mahafaty fa tsy hoe aretina mandalo nefa koa le sarotra be zany le décision io zany le ohatran'le fitenena hoe miroso agnaty be mo hemotra agnaty ray be hiboka ianao fiainan'ny olona koa nefa miasa azy ianao tsisy hohanina tsy hiboka le aretina nefa mety manosika vatarina ihany. Toy ny aretina rehetra azo tsaboana sy soroana ny covid-19 tsy tokony ho mandrimandry manana aretina raka izany ny rehetra ka anao dokotera tena raha toy tsy fahasalamana fa anantona avy hatrany ireo toerana natokana ho amin'izany tsy hitara ny fahavoazana. Ny fahasalamana raha toy ny voalohan-karena ka samy tokony hitandro izany toy ny anakandriamaso ny tsirairay. Misy ireo fepetra tsotra afaka miaro tena manoloana ity aretina ity, ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony, ny fananjana ny elanelany iray metatra, ny fanaovana arovava, indrindra ny fanaovam-bakisiny. Eto amintsika raha teo, maro ireo ivitoerana afaka natanterahany na eny amin'ny hopitaly lehibe na eny amin'ireo tobim-pahasalamana fototra na CSP2. Raha mbola goragora no makasika ny fampiarana ny fepetra sakana fa ihany koa no makasika ny fepetra ara-pahasalamana nandritra ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazetinay sy ny avy eo anivon'ny sindika ny paramedy dia nilaza izy ireo fa mbola miaina anatin'ny tsy fampiny fitaovana enti miasa ny mpiasan'ny fahasalamana ary tsy voajery mihitsy ny izy tokony ho isitrahan'izy ireo fa indrindra amin'izao ady amin'ny valana retina covid-19 izao. Zavandre mahefa no mitatitra amintsika ny andinindin'izay eo amin'ny sary sy rendrany sary ny tahiriny aina.
Zarizary ny fanampina sy ny fitsonjova ny fanjakana ny zo tokony hositrandro mpiasa ny fahasalamana fa indrindra ny paramedy eto Madagasikara nandritra izay fotoana ny sia ny valanaretana izay ho ny filohan'ny sendika androany. Maro amin'ireo paramedy eto Madagasikara mantso izy no mbola tsy nisitraka manontolo ny tampikarama sy ny prime de risque entana miady amin'ny valanaretana. Ao anatin'izay fotoana izay dia niasa mafy ary tena niasa ny ohatran'ny tokony asa ataony ny paramedy indrindra tamin'ny fiatrehana an'ireo mpiarabelona amintsika niady tamin'ny aretina. Tao anatin'izay nefa dia heverina hoe natao ambanin-javatra ve sa tsy nijerena mihitsy ny zon'ny mpiasa. Mety misy ihany karazana atao hoe ezaka nataon'ny fanjakana saingy tsy mbola atao hoe tanteraka hatramin'ny farany reny fa mbola resaka fahavononana zay zany mbola hita aloha fa ny tena hoe tonga ny anatin'ny aty vilanin'ilay paramedy zany ilay zavatra nangatahana mbola tsy misy. Dia eo zany no ataoko hoe raha atao hoe nitombany ny taona lasa iny dia natsapy izay hoe tena mbola lavitra zany ny fahatanteran'ireo zo ireo. Tsy lazaina intsony ny tsy fampian'ireo kojakoja sy ireo fitaovana entana manao ny asa ho iatrany ny fanazavana izay antony indray lehibe tsy mahatomombana ny asa ny paramedy ka mahatonga fahasorenana ho an'ireo marary. Vao mainka aza mafy noho ny teo aloha ny olana sedray ny mpiasa ny fahasalamana amin'izao fiverenana ny Covid-19 izao indray. Mbola vao mainka ary mihasarotra raha miohatra ny tany am-boalohany satria tany am-boalohany nisy teti-bola mazava mihitsy nentina niady tamin'ny coronavirus fa amin'izao fotoana izao dia efa ohatran'ny karazany hoe ataovy toy ny asa andavanandro ilay izy zany hoe ny fitaovana any aminareo ampiasaina ny izay olona misy eo ihany ny ampiasaina fa tsy araka ny fanjakana intsony ny ataoko hoe mampitombo ny fitaovana, mampitombo ny famatsim-bola, mampitombo ny isan'ny olona entina mikarakarana zany ady amin'ny coronavirus zany. Miroso amin'ny fampidirana ireo bénévoles ho mpiasam-panjakana moa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Manay mafy ny fisian'ny kolokolo goavana ao ambadika izany anefa ny sendikan'ny paramedy ka milaza ny anara-maso akaiky ny zava-misy. Ao anatin'izay zany ny zavatra tekinay amin'izao fotoana izao dia ny hoe tsy maintsy asiana confrontation aloha ilay listre ny sélectionnena ireo efa voafantina avy aty an-tanana aty amin'ny ministera dia jereny ny fotony hoe misy tokoa ve ilay olona voafantina ary manaraka ilay fepetra tokoa ve ilay olona voafantina sa olona nalatsa-datsaka fahatany ny tonga tao toy ny ataoko hoe ilay recrutement izay efa nisy tamin'ny andron'ny ministra teo aloha teny efa nampikaikaika ny akamaroany maro izay resaka fanaovana recrutement feno kolokolo izay dia miezaka ny sendika zany anara-maso an'izay. Dia mafy araka izany ny tolona ho an'ny sendikan'ny paramedy eto Madagasikara amin'ity taona vaovao ity raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'izay lafy vaovao izay hatrany dia misy fiantraikany goavana sy ratsy eo amin'ny toe-karen'i Madagasikara ny tsy fahafehezan'ny mpitondra ny valanaretina Covid-19 amin'izao ary mety hiteraka olana ara-tsosialy izany raha tsy misy ny paikady entitra apetraky ny mpitondra hoy ny nambarana mpahay toe-karena iray. Varatsika ny fanampanazavana makasika izay. Endrena angamba ny atao tsy miandra ny tena hoe atratra matina sanatraviny vavana ihany koa hoe isan'ny olona be dia be efa tena tsy afaka mihodina intsony le fiarahamonina sy le toe-karena zay vao andray fanapahan-kevitra fa ny tsara angamba dia misoroka toy izay mitsapo efa zavatra efa misy ny Covid ary na ny mpahay toe-karena maneran-tany arany dia efa ho anatin'ny fandiniana ny fomba ahafahana miaina ao anatin'ny Covid no sady mijeran'izay fampandrosoana ny ari-karena fahobe sy ny toe-karena amin'ny ankapobean'izay. Efa nisy ny fiboahany vilanin'ny isam-batan'olona mihitsy ilaina farany zavatra misy eto anefany misy fiboahana ny hariva ny maraina nefa ny olona hitanao eny an-tsena ihany. Le fiboahana ny fifaneraserana mivantana aizanao no andeha ny zavatra filana andavanandro satria tsy maintsy misy mesure d'accompagnement foana ianao vao mahazo amin'izay raha zany mipoaka ty social ty dia lasa mipoaka ny toe-karena dia farany tonga ny amin'ny resaka politika io. Manoloana ny nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana nanemitra ny fidiran'ny mpianatra eto Madagasikara noho ny Covid-19 dia nanao fanambaranandro ny teo anivon'ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara teny Ankasina. Manomenjanahary tahiry ny aina. Tsy mitsahatra mitotongana ny faripahaizana ireo zaza malagasy tao anatin'ny telo taona mahery izao hoy ny avy eo anivon'ny fikambanan'ireo sekoly tsy miankina
miankina eto Madagasikara. Manampitrotraka izany ny fiamorana lavareny ny fidiran'ny mpianatra. Tsy fisiany paikady mazava avy ny fanjakana sy ny ministera isan'ambaratongany hoy izy ireo. Tokony ampiarina ny protocole pédagogique sy ny protocole sanitaire izay fomba ahafahana mamerina ny mpianatra an-tsekoly sy anarenana no avy ny zaza malagasy hoy izy ireo. Fanambarana avy amin'ny les écoles privées de Madagascar fikambana ny vondrona sekoly tsy miankina isa 5,000 manerana nosy. Manoloana ny fidinan'ny fahaizana zaza malagasy izay tapa tao anatin'ny 3 taona ny fanesy dia mandroso hevitra toy izao izahay. Voalohany, miantso ministra fanabeazana anazava amin'ny ray aman-dreny ny mahakasika ny protocole pédagogique sy ny protocole sanitaire izay mbola tsy nampiasaina mihitsy hatreto nefa nandaniam-bola. Faharoa, ara pédagogique dia tsy mety io fialan-tsasatra lava reny io satria fandaharam-pianarana eto Madagasikara dia fitadidiana lesona no betsaka izay tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny intsony ka miteraka fahasimbana eo amin'ny sain'ny zaza malagasy raha terena hiditra fotsiny ao anatin'ny fotoana fohy ireo leson'ireo. Fahatelo, passage automatique ihany koa no nisy teto Madagasikara tao anatin'ny 2 taona enina tamin'ny fanadina-mpanjakana azy ka tena nitotongana ny faripaizana ny mpianatra. Fahaefatra, tsy vahaolana ny fampiatona ny fampianarana satria efa andiha amin'ny fahatelo izao ka tokony anova famindra ny ministera. Fahadimy, ary satria isika moa tsy ao anaty amiana ara-pahasalamana intsony dia ilaina ny fidiran'ny mpianatra ny 10 Janoary 2024 izao ao anatin'ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana indrindra fa ny protocole pédagogique sy ny protocole sanitaire. Fahadimy, raha mbola misy ny teknisiana ao ministera amin'ny fanabeazam-pirenena dia angatana ihany koa izy amoaka ireo daty anaovana fanadina-mpanjakana satria tena misy lanjany amin'ny mpianatra ny fahatarana izany. Fahaenina, ny Union des écoles de privées de Madagascar dia efa manana ny tetianjom-pampianarana iraisana ka anaraka izany manomboka ny alatsinainy 10 Janoary 2024 izao. Mariana fa tsy misy fakankevitra mihitsy natao ministera fanabeazam-pirenena tamin'ny sekoly tsy miankina ary tsy nety nisy nandray anay hatreto ny tompona andraikitra ambony tao anatin'ny ministera. No mafisyn'izy ireo moa fa tsy fikasana andika lalàna velively ny fitakiana ny amerenana ireo mpianatra an-tsekoly ny alatsinainy 10 volana Janoary izao fa fankatahana fotsiny ihany. Ny hoavin'ireo zaza malagasy no tsinjovina ho ihany ny anjavana ka tokony izy ny fepetra matotra raisy ny fitondram-panjakana. Entana milanja 3 taona no nompotehina teny amin'ny komina Tanjombato Omaly nahitana vatomamy biscuit zava-pisotro isan-karazany voatabia amin'ny boaty lalivay sy chipsa ireo entana lanin-daty efa nodorana ireo entana trany rehetra mba ho mailo hatrany manoloana ny fitobaky ny entana lanin-daty amidy eny an-tsena. Mitoetra ny kosa ny ady eo amin'ny mponina mipetraka eny amin'ny tany Seimady amin'ilay olona milaza fa ny vidin'ny tany tsy anaikatra amin'ny farany ny ananganana fototra-fitrasa eo amin'ny toerana io ny mponina raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Onjalalaina Ranay Vomanana sy Mathieu Prince. Raha ny fanazavana izay nataon'ireo mponina etsy 67 hectara dia tany Seimady ity toerana misy mikasa hanorina trano ity. Espace vert no nampiasana io toerana io hatramin'izay. Saingy ankehitriny dia misy milaza fa tompony io tany io ary manana taratasy ka mikasa hametraka fototra-fitrasa eo aminy. Niteraka savorovory tamin'ireo mponina io fihetsika io ka nahatonga fitangoronana sy fametrahana sora-baventy manohitra ny kitihana io toerana io. Ity tany ity zany ny tena nanaovany Seimady ity tsy hanaovana construction fer de dégagement espace vert servitude de passage taitra nefa zay hoe isanao construction ty milaza fa manana tarata ary io ramose milaza fa tompony io tompoko dia nampanaovako nampioniko tamin'ny solontenany fokon'olona ary nanaiky io ramose io tamin'izay tamin'ny 29 décembre ato amiko ato ny procès verbal
tamin'ny 29 décembre 2021 fa hiverina iona amin'ny fokon'olona izy amin'ny 15 janvier amin'ny heriny androany zany ary nylaza izy tamin'izay fa tsy mbola anao nininina eo mihitsy aloha tamin'ny 3 janvier nefa tamin'ny latsinainy teo taitra be zay fokon'olona hoe niady fototra teo izy noho izany donc ity zavatra ny soniaviny ity zany tsy najainy tsy nanaja ny soniana izy raha ny fanazavana trany dia efa nisy mifanangona tsiniana ataon'ny fokon'olona eny an-toerana ho alefany amin'ireo ambaratonga-pahefana sy tompona andraikitra isan-tsokajiny mba hampahafantarana fa manohitra ny fakana io tany io ny fokon'olona eny an-toerana tsy anakatra amin'ny farany izahay ho iatrany izy ireo. Ny pejy fanatanjahantena dia tontosa omaly ny fifidianana izay filohan'ny federasiona malagasy ny taranja fibatana Fonjamby. Mbola lany tantana ity federasiona ity indray ny filohamperinasy Arnel Jean Handriamanarivo. Ligue Valo no tonga ny fidy tamin'ity fifidianana ity ka Vatovalo ihany koa no azony. Ity filohamperinasy ity ihany koa no any candidat tokana tamin'ity fifidianana ity. Teraina manomboka rampitso any Cameroun ny andiany fahatelo amin'ny telopolo amin'ny lalao fiadina ny amboarany Afrika taranja baolina kitra manomboka ny 9 janoary ka hatramin'ny fahiny ny volana febroary no tanterahiny ity fifaninanana ity ary ekipa 420 no hiatrika izany. Ny andindin'izay ary tateriny Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Anomboka rapitso 9 janoary any Cameroun ny andiany fahatelo amin'ny telopolo amin'ny fiadina ny amboarany Afrika taranja baolina kitra na ny CAN. Ny 9 janoary ka hatramin'ny 9 febroary no anatanterahana izay CAN 2024 izay. Efa manomboka tonga tsikelikely any Cameroun avokoa ireo ekipa pirenena andray anjara amin'ity fiadina ny amboarany Afrika taranja baolina kitra ity amin'izao ray andro tsy anombohany izao. Fantatra fa azo lelavola mitentina 4.5 tapitrisa euro na valuety 7.10 tapitrisa ariary ny ekipa tompon-daka akoatry ny medaly volamena. 2.4 tapitrisa euro kosa ny anlarana faharoa miampy ny medaly volafotsy ary omena 2.2 tapitrisa euro ny larana fahatelo. Ho andreo ekipa valo miatrika ny lalao ampahefadalana kosa dia azo lelavola 7 euro avy. Anokatra ny lalao rapitso i Cameroun izay mpampiatrano ifandona amin'ny Burkina Faso ary Cap Vert sy Ethiopia izay samy ao amin'ny vondrona A. Izara amina vondrona enina moa ireo ekipa 420 andray anjara amin'ity fifaninanana ity. Anisan'ny ekipa vaovao izay vao hiatrika voalohany ny CAN ny ekipa ny Gambie sy Comore ary ekipa sokajina ho isandreo andrarezina nefa tsy tafakatra hiatrika ity fifaninanana goavana aty amin'ny kontinanta Afrika ity ny ekipa ny Afrika Atsimo. Toeram-pilalaovana miisa enina no andray ireo lalao rehetra mandritry ny CAN. I Cameroun izay fandroany izao no mandray ity fifaninanana goavana edina amin'ny amboarany Afrika taranja baolina kitra ity ka tamin'ny taona 2017 no voalohany tamin'izany. Ivina dia i Algérie no voaositra ho tompon-daka tamin'ny CAN farany teo izay natao tany Egypte ny volana Jona sy Jolay taona 2022. Eo amin'izay lafim-baovao izay mahakasika ny CAN izay hatrany ary dia nanambara ny governemanta any Cameroun fa tsy maintsy manao vaksiny avokoa ny olona rehetra hijery ny lalao mandritra ny CAN ity fanapahan-kevitra ity izay mampizarazara ny hevitry ny petit baolina kitra any Cameroun any. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Le protocole sanitaire du gouvernement camerounais et de la CAF hoentitra ny fampanajana ireo fenitra ara-pahasalamana napetraky ny governemanta any Cameroun sy ny CAF mandritra ny fanatanterahana ny lalao iadina ny amboarany Afrika any an-toerana. Tsy maintsy mampiseho valin'ny fitiliana PCR latsaky ny 2.70 ora mihiba ireo olona rehetra maniry ny hijery ny lalao mandritra ny CAN. Akoatr'izay dia tsy ho afaka nihiditra hijery ireo lalao ihany koa ny olona tsy vita vaksiny miady amin'ny coronavirus. Ity fanapahan-kevitra ity izay mampizarazara ny hevitry ireo Camerounais. Depuis que je suis né, le Cameroun n'a jamais eu cette occasion d'organiser la CAN. Nanomboka tamin'ny voateraka no efa naniry ny andraisan'ny Cameroun na CAN ao ka voninao ny hanaja ireo fepetra rehetra takina ahafahana mijery izany. Tsy misy antony tokony hijereko ny lalao amin'ny fahitalavitra satria aty amin'ny fireneko no anatanterahana izany. Etsy andaniny misy ireo petit baolina kitra sasany. Nous sommes en accord avec le monde quoi.
c'est-à-dire quoi il y a le Covid no nisafidy ny hijanona any an-trano ka anaraka ny lalao amin'ny fahitalavitra noho izao ifepetra napetraky ny mpitondra izay. Efa tao anatin'ny fandaharam-potoanako mihitsy ny hijery ny lanonam-panokafana ny kanina, saingy aleko indray mijanona ao an-trano mijery amin'ny fahitalavitra satria mbola tsy resy lahatra amin'ny fanaovana vaksiny aho. Tsy maintsy misy ihany koa moa ny fitiliana TDR ataon'ireo mpijery mialoha ny hidirana ao anatin'ny kianja raha ny fanambarana navoaka ny gouvernemanta Camerounais hatrany. Ato anatiny ity fanadihadiana manaraka ity kosa indray no hitondrana amintsika ny fanehoan-kevitra ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikana Avaradrano mahakasika indrindra ny fanovana ny mpikamban'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao nambarany fa fialokalofana amin'ny tsy fahombiazana ny mety ho fanovana ny gouvernemanta. Sharmano Menjanahary sy Andra Kotomalala. Nandeha ny feo ary mivoaka indray ny resaka amin'izao fa isy ny fikasana ikitika amin'ny mpikamban'ny gouvernemanta atao ny Andra Joel. Izy io zay mbola tsy voafaritra mazava atreto ny hoe voakitika hatramin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ve. Atreto mantsy dia ny prime ministre no mpikambany gouvernemanta naharitra indrindra teo amin'io fitondrana io izay nivoaka avy tamin'ny alalan'ny etsiky ny solombavambahoaka telo amin'ny fitopolo. Tahaka izany ihany koa ny ministre ny serasera amin'izao fotoana. Nanamafy ny solombavambahoaka Jerry Ndriambolaina androany fa ny paikady amin'ny fitantanana ny firenena mihitsy no mila miova. Le olona zany no hoe ovaina fotsiny fa le fomba fiasan'le gouvernemanta mihitsy zany nefa tokony efa mipetraka dimelo ary zay zavatra mametra-panontaniana hoe raha filoham-pirenena zany na olona hitondra fanjakana zany efa manana tetikasa sy paikady rehetrarehetra entina mpandrosoana an'le firenena zany. Raha hoe atao hoe tetikasa ny fanjakana zany dia maro ny efa nilazaina amin'ambara kanefa raha ny zavatra hita dia be dia be tsy tanteraka. Ary raha atao hoe fotoana fohy sisa hitondrany filoham-pirenena zao firenena zao zany dia azo tenaina hoe tsy tanteraka hatramin'ny farany zany le fampanantenana natao tamin'ny vahoaka malagasy. Tsy fotoana ny fampanantenana intsony izao ho iatrany ity solombavambahoaka ity fa fotoana tokony efa amaramparana ny mpitondra ireo fampanantenana izay nataony raha toka tena nisy ny drafitra mazava entina nanatanterahana izany. Fombafomba fotsiny araka izany ny fikasana anova indray io mpikambany gouvernemanta io satria toy ny teo ihany no teo tahaka ilay vidim-piainana izay nolazaina fa 3 andro dia idina sy iovaovà. Maro ny olana nosedray ny communitosy nandritra ny taona 2024 iny tsy natao sakana ao amin'ny fampandrosoana sy fampandehanan-draharaha nefa izany hoy ny ben'ny tanàna teny an-toerana. Be ny asa vita, maro no mbola andalam-panatanterahana ary tsy maintsy ovitaina amin'ity taona ity. Ando miaratiana Tokra Marla. Mizaka ny tserany ihany manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano efa matetika loatra ny mponina ny tosy. Miatraka mivantana amin'ny fiainan'ny mponina ny voka-dratsy aterany. Voahelingelina hatramin'ireo asa mandraran'ny olona indrindra ireo mivelona amin'ny asa tsy maintsy miankina amin'ny herinaratra. Mangony fotsiny ny fahasimban'ny fitaovana ampiasainy. Miafy tanteraka manoloana izany ny mponina amin'ny fiatriana ny andavanandrom-piainana satria ny rano tsy misy, ny jiro tapaka lava. Tsy voa izao fa efa ntaonany maro no ny hain'izany ny mponina raha nambara ny ben'ny tanàna. Misy ny antsoavo ary tsy mitsahatra mampatsay sy manao fitarainana amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny drirama na ireo mponina izany na ny eo anivon'ny komina manoloana ity tranga ity saingy toa mainohaino sy tsisy izay fandraisana andraikitra hatreto. Na mbola tsisy ara hoe io fahasimbana io dia efa saiky mahazatra ny tosiny zany tratran'ny délestage zany. Tapaka ny jiro, ny rano tsisy tsirarina satria asa be da be misimba zany ao anatin'le izy. Tsirarina ohatra hoe mijery ny asan'ny olona tsy mandeha. Ny asa ary zao efa tsisy nefa ny manana asa koa mbola tsy afaka miasa dia tena enjana be zany mahazo ny olaka isan'andro dia na miantso na mandeha mivantana any amin'ny jirama na mandefa taratasy arakarak'le tranga zany ampitana ny filan'ny mponina sy ny afatra avy amin'ny mponina ao anivon'ny orinasa jirama. Misatra ny famalindry zareo an'le izy zany. Mafisisaritra ny ainany ny taona 2024 iny ho iatrany ben'ny tanàna indrindra manoloana ny fisiany valana aretina Covid-19. Na teo azy zany tsy natao sakana satria lanja miakatra ny fampandrosoana
tsy mitsangamenatra ny komina no ny fahamaroana ireo asa efa tontosa sy andalam-panatanterahana. Ampahany amin'izany ny famatsiana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro, ny fanamboaran'ireo lalankely, ny fanatsarana ny tolotra omenan'ny vahoaka mila raharaha eny anivon'ny komina sy ny maro hafa. Tsy fisian'ny asa sy ny sisa zany eny anivon'ny fiarahamonina dia tsy manam-bola ny olona. Rehefa tsy manam-bola ny olona dia sahirana izy na ny sara fandoa, ny fandoavana karazana etra madinidinika zany aty anivon'ny komina dia tena miena satria tena anisan'ny nanahirana manokana ny komina koa sy fanovana fomba zany fitantanana fanaovana n'le resaka marché public afo an'ny komina le satria ohatra hoe taloha mampiakatra be zany ny dépense lasa avo 10 eny zany ny dépense izany rehetrarehetra zany no tsy hoe mampitaratana miepaka fa miezaka foana zany zay mpitantana ety anivon'ny komina anao an'izay mafia farahetra zany mba ahafahana manome tolotra ho an'ny vahoaka indrindraindrindra dia fanamby apetraky ny ben'ny tanàna voafidy tety an-toerana ny anatanterahana ireo asa laharam-pamehana sy mipaka mivantana amin'ny fiainany mponina. Mitaky fiaramentana sy fiaramiasany rehetra nefa no ahafahana manatratra amin'ny tanjony. Raha izay ary ny teny amin'ny komina Itaosy dia notontosaina omaly ihany koa ny fifampiarabanana tratran'ny taona vaovao ny komina Ampitatafika izay notariny ben'ny tanàna tany an-toerana voafidy tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara. Nandritra izany no nitanterana ny asa vita ho an'ny taona lasa ny tetika asa vaovao amin'ity taona ity. Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Heritaona sy tapany tsy hatapera ny fotoam-piasana. Saika efa vita avokoa ny akamaroan'ireo vina sy tetikasa nampanantenainy ny ben'ny tanàna Ampitatafika voafidy tamin'ny alalany Antokotiko Madagasikara. Na dia teo aza ny valanaretana Covid-19 sy ny sakatsakana maro samihafa dia tsy nikely soroka ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ny tady ny vahaolana rehetra nentana nampantroana ny tanàna. Efa maivamaivana aloha zao ny asa atao raha ny vina ny resahana satria ny ataontsika moyenne eo amin'ny 900 ny fampanantenana tamin'ny fifidianana 724 ho an'ny ben'ny tanàna dia efa tanteraka avokoa. Indrindra ny tena mafy be ny lalana ngeza be zany efa vita avokoa dia efa maivamaivana. Fa kosany amin'ity taona 2024 ity ny lalana mbola itony fanaovana pavé ejekilany koa mamina vina ny ampiditra jiro an-dalambe 500 isa ny komina amin'ity taona ity dia anao an'le EPP eny Ambobary vaovao anankiray sy anao EPP eny Varatetezana anankiray vaovao. Zay ny tena ngeza indrindra. No tanterahina omaly moa ny fifampiarabana tratran'ny taona vaovao ho an'ny komina Ampitatafika niaraka tamin'ireo mpiara-miasa rehetra teo anivon'ny komina. Nandritra izany no nitokanana sy nitsofandrano ireto fiara sy moto vaovao azon'ny komina ireto entina boroboroboana hatrany ny fiara-miasa eo anivon'ny komina. Izay famarana ny fotoanany vaovao tamin'izao alina izao taky ny mahazatra Global News ny ahoana marina no arahanao rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao aorian'izay ihany koa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Dangerous. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny herinandro indray tompoko.